Ny alahady faraiky ambiny ny volana jiona ho avy izao amin'ny 3:00 no anaovana ny fanadinana faobe ho an'ny vahoaka eny amin'ny fokotany Mahatsinjo. Raha ny voalaza ny lehiben'ny fokotany eny an-toerana dia tafiditra amin'ny fanomanana ny fankalazana ny fa-20 ny volana jiona izay vanim-potoana ahatsiarovana ny nazahoan'ny malagasy fahaleovantena antony anaovana io fanadiovana faobe io. Eny amin'ny sisindalana amin'ny lalam-pirenena fa-4 no anaovana ny fanadiovana izay mahazo ny fokotany Antanimasaja. Kun fanararotana anadiovana ny tanàna mariky izay fetim-pirenena zay satria fetim-pirenena zany manana maizy azy malagasy zany mahelona ambroapolo jiona fetim-pirenena zay. Ny hoana eto fokotany Mahatsinjo zany dia manomana fanadiovana faobe zay amin'ny alahady zao zay fanao moa izy io isaka isam-bolana hatramizay fa zao zany manomboka anay zany zao ny fanadiovana faobe tsy le akatoko 26 andro fa atao mety mandava-taona izy io fanadiovana io satria le madio tsara. Zay zany dia miantso ny tsirairay mba ho tonga anadio ny tanànatsika ny amin'ny lahady ho avy zao amin'ny 3 tolakandro satria tanànatsika ty madio ty ny atsika maloto ty ny atsika. Noho zany zany maniantso ny tsirairay avy fa tsapahatena ny tsirairay avy tonga hiara isalahy amin'ny fanadiovana io zay efa atsony préfet koa amin'ny hoe tokony anadio ny tanàna rehetrarehetra ny olona eny amin'ny fokotany. Ny isa tokantrano no entanina amin'io fanadiovana io. Raha vao vita ny fanadiovana faobe dia anjarany tsirairay rehefa aveo no manadio ny isan-tokantrano. Nanomboka ny 5 ny volana jiona lasa teo iny no efa nisy ny fanentanana amin'ny tokony ananganan-tsaina amin'ny tokantrano tsirairay eto Madagasikara ary voakasikazany ihany koa ny fokotany eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Nanararoatra nanao fanentanana ho an'ny mponina Antanimasaja ny lehiben'ny fokotany eny an-toerana amin'ny tokony ananganana ny sainam-pirenena. Eto dia miantso ihany koa ny isa tokantrano sy fonam-baravarana amin'ny mahafetim-pirenena azy zay dia tsara marihana loatra raha mba mipetraka ny sainam-pirenena mba misy saina le trano zay moa no angatahanay hoe mba hametraka ny sainam-pirenena satria efa nanomboka tamin'ny 2 Mai nankalazaina amin'ny fomba ofisialy zay nitaritin'ny préfet ny fankalazana ny fetim-pirenentsika dia entanina tsika menakavy tsy akanavaka mba hametaka ny saina amin'ny tokantranontsika mba ho mariky zay fetim-pirenena zay.